matoa tonga amin'izany situation hoe fahity zany Hermady misy tompona andraikitra ao. Tsy ny mpiasa no nahatonga an'izany, fa ny mpiasa tompo dia nanao ny asa ny ara-dalàna. Fa misy tompona andraikitra ao dia ny mpitantana no tompona antoka nahatonga izany orinasa izany ho fahity. Zay zavatra tsy maintsy apetraka aloha zay. Ialana itsiny dia voalohany ihany koa, marina fa nisy korotana ny zotra androany maraina. Fa zay kosa teteny aminareo fa efa nampilaza ary nanaraka zay fepetra ny tondron'ny lalàna izay ny eo amin'ny resaka hoe nanome préavis de grève na 27 ora izahay. Voapetraka tany amin'ny direction générale ny Hermady ary napetraka ihany koa tany amin'ny sampandrarahana fananan'asa. Fa hatreto aloha ny zavatra hita dia tsy mba nampandre akory mpitantana ny orinasa natany gazety zany raha ny fahafantarana azy hoe mety hisy perturbation volantsika. Mahatonga anay mijoroko zareo dia zao, tsapanay mpiasa fa be loatra ny tsy fetezana atao amin'ireo mpanjifa ny orinasa. Ekenay izany ary zay mahatonga anay mijoro hoe raha izahay mpiasa tena menatra izahay aminareo ary zay no hijoroanay. Fa rehefa zany zavatra zany tsy maintsy hifotony ny ahafahantsika mitsabo an'izany rehetrarehetra zany. Ny fotony dia tsotra fotsiny, io efa voasoratra sy takinay etsy amin'ireo banderole ireo hoe raha tsy mbola misy ny fahaleovantena mpitantanana ato amin'ny orinasa ery Madagasikara na hoe gestion, autonomie de gestion, tsy androso ty ery Madagasikara ty. Ohatra tsy ho tsabahan'ny mpanao politika fitondrana ny ery Madagasikara, tsy an'ny PCA ny hitondra ny ery Madagasikara, fa misy teknisianina tokony ahay hitondra an'izany ery Madagasikara zany. Raha ataontsika 15 millions nandritry ny 5 taona zany, efa 75 millions de dollars nge zany ny faty antoka ato amin'ity orinasa ty, voly zany, ary afaka nanampiana tsara ireo olona mahantra zany raha tiana nanampiana. Fa Hermady tompoka afaka tsy ho vesatra ho amin'ny firenena raha tena omena fahalalahana amin'izany atao hoe fahaleovantena amin'ny fitantanana zany. Ny tsena ry zareo tena misy tsena nge ataontsika jerena raha hitodika ianao ao an Johannesburg isan'andro dia misy regional airline feno foana tonga eto isan'andro. Tsy nataony Hermady tsony ligne anakanena Aerobia Kenya Airways zao isan'andro saika tonga eto, manisy cargo misy Kenya Airways. Maurice dia hitodika aminareo zay ary ampahafantatra anareo tsena makamy Maurice zao ao anatin'ny 2 volana ery Madagasikara mitaona sahaby amin'ny 300 mpandeha eo ao anatin'ny 2 volana. Indray mandeha monja fotsiny nefa miantoka 140 tonga ty ny ery Mauritius dia tominy ao anatin'ny indray mandeha fotsiny zay. Rariny ve zany? Le tsena zany tena misy ary tokony hanana ny toerany Hermady fa eo ihany mbola iverenanay hoe tsy ahafahan'ny mpiasa ny ery Madagasikara miasa dia tsotra fotsiny giazan'le mpanao politika le fitantanana ato.